Miaraba tompoko. Malina focus sehatra sy fotoana iresahana misimisy kokoa ary andalinana ireo fanadihadiana izay nivokariny mpanao gazety eto anivony Tambazotra Malina. Ho amin'ity laharana voalohany ity dia iresaka ny fitrandrahana harena kibony tany sika. Tao anatin'ny volana nataona maromaro izao dia miteraka adihevitra na miafarana fifandona-kevitra mihitsy ny fananantany, ny tontolo iainana ary ny fitrandrahana ny harena kibony tany. Tany amin'ny distrikany Brickaville sy ny distrikany Ampaniandrefana, i Nadia Raomanalina sy ireo ekipa mpiara-miasa aminy nanatotosa fanadihadiana iray mahakasika izay fitrandrahana harena kibony tany izay nimpanandrindra tamin'ny grafita. Miaraba ny Nadia Raomanalina ary misaotra amin'ny Nadia manaiky ho vahintsika eto hitondra ny fanampanazavana sy ny fanampam-balitany tanina momba ny fanadihadiana izay. Miaraba Nadia. Miaraba ny Fandriamanarivo, miaraba ihany koa itsika rehetra izay manaraka izao fandarana manokana izao. Mialohan'ny tena hidirantsika lalandalina kokoa amin'ny fanadihadiana sy ny fandaharana, andeha aloha anaraka famotinana fohy amin'izay horonan-tsary fanadihadiana nototosainy Nadia Raomanalina izay tsika. Guinness du graphite io no fiantson'ny olona ny Brickaville sy ireo faritra manodidina azy tany aloha. 10 kilometatra miala ny Brickaville no misy ny fokontany Sahavalaina, commune Menanoni, distrikany Brickaville. Eto no fokontany Reambohitsambony. Mifototra amin'ny fambolena ny antom-pivalomany ankamaroan'ireo mponina mahery ny 900. Manana toeram-pitrandrahana roa ny Tsiropati, ao Sahamamy sy Vatomaina. 2500 hektara no velaran-tany nazahoan'ny Tsiropati fahazahoan-dalana hitrandraka raha eto Vatomaina manokana. Ny taona 2024 no nivoaka ny fahazahoan-dalana hikaroka grafita ho an'ny Black Earth Minerals amina velaran-tany 10880 hektara. Nivoaka ny taona 2024 kosa ny fahazahoan-dalana mitrandraka grafita ihany amin'ny velaran-tany 11520 hektara. Araka ny laharana 5394. Raha fiagnatiny io, izy maty io. Rano toagnanjary dia niposaka rano dia nifaofaotra aby raha tsy haiko misy maty zay tio. Karaha anao an'izay zavatra rehetrarehetra izay raha tendrombohitra no misy eo dia tsy maintsy rava ilay tendrombohitra. Tsy possible mihitsy no hoe mahazo omelette sans casser le zay. Ary io lovanay tamin'ny aba benay io. Ya tsy nivarotan-jare ananjy dia noho ny taranaka vafara mifandimby nefa ny ankehitriny zao zavatra iainany. Araka le proposition reo aloha hoe ny antikahila amin'ny resaka izay hoe même zao hoe 1 milliard par tombeau dia anaovandreo fa tsy mety dia tsy mety le fokon'olo le tompo-pasana zany. Na io moko aminay ato tsy na vola tsy dia mikonta amin'ilay olo fa omby na omea omby 100 ary izy tsy mety. Satria tsy fomba ty zany le raha zany. Fa laha hoe hagnohy reky hamindra zahay fa tsy magnenky zahay amizao. Fa ino enalina sy telo etsy? Vidim-bary io. Tsy araky variny amanjarinay aby za variko aby vidiny variko aby vola. Tegna mitaraigna tokotra le olona fa tsy ara-dalàna le famonerana ataon'ny Tsiropati hatreto. Misy zany compensation tokony ho azon'ireo dia tsy azo avy amin'ny Tsiropati. Kapoabary raika amin'ny henanaka zao mina eto 250. Maloto ny rano izay sotroan'ny mponina manodidina n'ilay site iasan'ny Tsiropati. Alasary zany le société zany ny déplacement-nay mankany. Indemnité 100 000 ariary ny indemnité ny descente. Frais 20 000 ariary frais taxi bosika manisy. Par jour. Tsy mipetraka aminay io cahier de charge io fa agny amin'ny ministère agny tsy fantatrinay io. Fa le ty mipetraka aminay laha misy cahier de doléance hoe hatra amizao tsy azo. Raha mety tsy hozaho irery aza fa zay misy vato ihany tsy cahier de charge mipetraka amin'ny ministère agny fa tsy apety tsy omendreo tsy ampahafantarindreo anay zany. Fa raha mba nisy na duplicata même aza mba nipetraka fantatry hoe izao le zavatra fifanarahana. Ka tsy hainay le zavatra fifanarahana ao agnatiny. Fanjakana foibe agny zany mipetraka. Satria fa zay tambany volo dia zay tianjareo atao no ataonjareo amin'ny rahan-tegna.
mijaly ndre zanagnahy hely ndre tivatagnahy mijaly. Ino ny fampitinana an'ilay horonan-tsary tao anatin'ny fotoana fohy na dia ara-ono manalina ny zavatra misy eto Madagasikara tsy afaka hivadika ao arena ny otrikaarena raha tsy trandrahana. Misy matsiaro tena ho anjorom-bala sy verozoany fa indrindra ny mponina iny fotony rehefa miresaka nyity fitrandrahana arena kibony tany ity. Ahoana ny antony tena mahatonga an'izay matetika raha nitranga hitanareo tany amin'ny district Brickaville sy tany Ampaniandrefana. Ny zava-misy ny fotony rehefa misy ny fitrandrahana arena kibony tany ohatran'ireny hoe grafita ireny ny volamena dia matetika ny tany sasiny mponina iny fotony foana fa no ataontsika hoe lasa takalinaina izay raha teo moa zany ny lohateniny le inona le mahatonga leo takalinaina isafidianareo takalinaina mantsy le izy hoe ohatran'ny mafy be ny faneniny ny famaninina takalinaina satria zareo zany ampanantenana fampandrosoana na ho an'ny zareo manokana na ho an'ny fiariny manokana na ho an'le faritra kely misy azy za tsy miteny hoe ho an'ny commune fa matetika zany eo anivon'ny commune foana no manomboka mahazo tombony na dia tsy miainga le tena commune le tena hoe ataontsika hoe any amin'le birao sy ny tompona andraikitra reny raha zany le fitrandrahana dia reny no mahazo tombon-dahany voalohany fa le vahoaka tombon-dahany amin'ny lafiny arabola araka fotodrafitrasa hitantsika ao anatin'le horonan-tsary zao misy fokotany sy misy zanabohitra tena ao ny ivon'le fitrandrahana fa tena manitra fa diranovana le mponinao na sakafo hoanina raha tsy misy any maniry zao na ny trano-pokotany arany hitantsika anatin'le horonan-tsary fa tena tsisy mandeha amin'izay loany sady trano-pokotany le izy ny trano sy fokotany dia rehefa ohatra zany ka hoe ianao zany rehefa hoe anao raharaha amin'le trano amin'le sy fokotany dia ao no mikarokaroka an'ireny dossier ireny. Raha nijery trano tokoa tao anatin'ilay horonan-tsary fanadihadiana malasa saina ihany satria tao anelanela amin'ny fotoana nanaovanareo an'ilay fidinana fotony sy izao fotoana resahana izao efa nandalo rivo-doza maromaro no tany atsimo mbola mitsangana ve ny borompokotany iny raha ohatra io trano-pokotany io aloha efa amantaona maro izy ny ohatran'io fa mily maromarona zany fa hoe rehefa misy ny rivo-doza dia minjera le trano-pokotany hitantsika anatin'ilay horonan-tsary fa tena hoe feno rano le atota taratasy tena ao anatina rano anatina baoritra efa alona tao anaty rano le izy sainga miezaka tranon'le sy fokotany moa io dia miezaka foana zany ny praimonina zany manangana izany ny anivony tany amin'ny ataontsika tany Brickaville indray zany dia ny tena sehampiariny le tatsaha mihitsy no rava sy potika tao anatin'le izy nefa tsisy fiantraikany mivantana ny aminy raha mangataka zany zao izy hoe tia ny vola tokony anonerana anay ho fanonerana anay dia lasa izay indray lasa edikevitra dia matsiaro tena zany reo ny amin'ny tatsaha hoe izahay atao ohatra ny atao tohatra fiakarana fotsiny ahafahana azahoana an'le fanaovana an'le fitrandrahana zany hoe rehefa hanomboka anao le fitrandrahana dia manao consultation publique zany hoe mihaona amin'le io mihitsy ny tiako anontaniana nisy ve zay araky ny tokony ho izy ve ny nanaovana n'ilay consultation publique heno feo tao anatin'izay fanaovana ny fitsapana ny hevitra ny rehetra zay ve ireo olona ny tanterinareo tao anaty fanadihadiana izay mitaraina mafy be reo. Ny consultation publique aloha matetika rehefa misy ny fitrandrahana ohatran'ny amin'ny tao Brickaville sy tany maniry zao dia nisy foana ny fiantsonan'ireo fokon'olona ireo fa hatreo ihany rehefa raikitra le izy zany rehefa manaiky zany le fokon'olona dia tsy fantatra intsony ny toyany ny voalaza ny be ny tanàna ny maniry teo zao fa na ny bokin'andraikitra cahier de charge tsy hitantsony hoe aiza misy azy. Manao izay mangarahara amin'ny fitantanana an'ilay izy tsy misy ve? Tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana io na ho an'ny eo maniry zany na ho an'ireo tantsaha ao amin'ny ao Brickaville zany izay misy ny fitrandrahana ataona orinasa anankiray zany atsiropatia moa zany anatin'le horonan-tsary ity zany hoe zay mahatonga le lohateny hoe lasa takalinaina satria zany atao fotsiny zay ohatran'ny hoe aneken'le mpiaramonina zany hoe izy fitrandrahana eto dia ianareo omena fanonerana fa rehefa tena manaiky zany le mpiaramonina le fokon'olona le tantsaha dia tonga dia vita aty amin'ny aty ambony daholo ny rehetrarehetra vita eo anivon'ny commune dia nefa ny commune raha zany commune maniry zao tsy mahalala akory hoe aiza le cahier de charge amin'le tonga dia aty amin'ny aty Antananarivo aty afobe Antananarivo zany toso raiky la Antananarivo izy le olona io ndrendritsika manahoana ny fandraisana rikitry ny fanjakana izay verina fa tokony ho mpiaro ny olon'ny fotony hiaro an'ilay vahoaka malagasy ao anatiny sy ny tombotsoa an'izay vahoaka malagasy izay tsy miresaka intérêt national antsika eto aloha fa ilay intérêt public any fotony
hoan'ireo olona reo aizao aiza ny fandraisana andraikitra ny fanjakana inona ny andraikiny tanteraka hoe zay manana ny fahefana sy nyery tena ahafahana manao an'izay andraikitra ny fanarahamaso fiarovana vahoaka zay hoe ny fanjakana le resiko le teninao farany hoe manana fahefana sy hery manana fahefana izy fa tsy manana hery satria ny antony dia zao miankina be am'le mpampiasa vola le fanjakana tsy teny hoe fanjakana ataoko fotsiny hoe mpitondra zany satria ny antony na andeha hidina ifotony hitsirika ara zany reo tompona ndraiky mpanjakana reo dia mbola ny orinasa miantoka ny sarany sy ataontsika hoe hoe ny fitaterana andehanany any ny trano ipetrahany ny sakafony le mbola le orinasa hanaovana fitsiriana no miantoka izay ho an'ireo tompona raha zava-misy hitanareo tany ifotony inona ny fiantraika an'izay mivokatra le fanarahamaso mazava ho azy fa tsy raha ohatra ka misy zavatra hitany tsy mety any dia tsy afaka manao nin'iny izy fa ny ataony fotsiny dia manao rapport ohatrany hoe atao amin'ny district atao amin'ny resaka fitaleava-paritra momba ny tontolo iainana zao dia miteny fotsiny izy hoe tena maloto tokoa ny rano dia nandefa tatitra izay namenay teny anivo ny ONE dia ozy ny ONE hoe izay tsy manana fahefana anasazy na anao inona le orinasa fa miteny fotsiny izay hoe inona ny azonareo atao rehefa maloto ny rano dia ozy le orinasa hoe ao ary izay fa anangana tobin-drano na popin-drano fa ny popin-drano zany tokony hoe tamin'ny tapaky ny volana tamin'ny herintaona iny zany no napetraka le tao le popin-drano raha araka ny fifanarahana fa mandram-piala eny an-tany mbola tsisy an'izany tany miresaka akapobeany ny zoan'ireo olona iny fotony manodidina ny toeram-pitrandrahana tsika teo fa anisan'ny mampiavaka an'ireo fanadihadiana izay atao am'mpanao gazety atao am'malina ny fitsirina ihany koa le hoe endrika mety hitrangana kolikoly ao anatin'ny fitatranana ny fitrandrahana rena akibon'ny tany goavana be toy ireny na nahoana ny zava-misy hita ifotony hita sorotra ve hita fototra ve hoe mety misy endrika kolikoly vao may mampanany sarotra n'izany rehetrarehetra zany ny endrika kolikoly aloha tsy hitanay mivantana fa ny lalana mampisokatra amin'ny kolikoly no tena be dia be ohatra fotsiny le teneniko ny fahateo hoe ianao zany teny hoe misy fahasimbana ny tanimbary ao amin'ny ramatoa sampivavinoelina dia mandeha miantso ny eo anivon'ny fitaleavam-paritra momba ny fambolena ohatra fa io tompona andraikitra ireo ne ka mbola le orinasa no miantoka ny sarany andehanany any amin'ilay anaovana fitsiriany fa tsy misy ve hoe rafitra anankiray manokana eny ifotony mandray sy mitantana ny fitarainana ohatra zany komity ohatra misy farava le komity eny efa voalaza anatin'le horonan-tsary ihany moa le izy nangataka ny ampitomboana ny ataontsika hoe ny sarany ataontsika hoe ny karama kely ngamany isan'andro zany izy ireo zany mandray 5,000 sy 1 alina izy miantoka an'izay fanjakana ve ny le orinasa ka ny orinasa zany hoe na lay komity mitantana ny fitarainana mbola ny orinasa mpitrandraka ihany no miantoka an'ireo miantoka ny karamany isan'andro rehefa misy fitsiriana zany dia mandeha midina ifotony le ao anatin'le komity ireo izay ahitana solotenao anivon'ny commune dia ny orinasa no miantoka an'ireny 5,000 sy 1 alina zany no omena le mpikambana anivon'ny commune isan'olona isan'andro dia nangataka zany le eo anivon'le komity hoe mba hampitombo io satria ndraindray zany tena sarotra be zany le anaovana le asa no nambaran'izy ireo dia tsy nanaiky ny teo anivon'ny orinasa dia rehefa tsy nanaiky dia rava le komity rehefa rava le komity dia mazava ho azy rehefa misy ny fitsirihana atao na tomba natao dia tsy maintsy miantso ny fitaleava-paritra ny fambolena na ny fitaleava-paritra ny tontolo iainana na ny fitaleava-paritra ny rano zany hoe izay voakasika amin'le zavatra hotsirihana zany no antsoiny orinasa fa ny orinasa no miantoka ny karamandreny eny na ny ONE koa raha misy vola ataon'ny orinasa alohan'ny orinasa izay ahafahan'ny ONE mandeha mianao fitsirihana zay zavatra izay hoe endrika kolikoly sa hoe voafaritra mazava ao anaty lalàna hoe ny orinasa no tokony miantsoroka ny famatsinana izay fanarahamaso rehetrarehetra zay voafaritra mazava anatin'ny lalàna zay fa ny olana fotsiny zany everiko hoe lalana anankiray azo everina hoe mampisokatra amin'ny resaka kolikoly zany hoe ara-dalàna fa mampiaya nefa le ara-dalàna fa mampiaya satria raha ianao hoe andeha hanao fitsirihana nefa le fitsirihana olona anankiray everina hoe tsy nanara-dalàna nefa le orinasa anankiray iny ihany mandony karamanao sy mandony sarana afahany mandeha manao an'ilay izy dia ianao ve tena samy teny ohatra ny hoe tena tsy manana ataontsika hoe fahaleovan-tena tsy manana fahaleovan-tena tanteraka zany satria le orinasa fahaleovan-tena arabola arabola zany hoe ankandoha arabola amin'ilay orinasa manana fahefana malaky ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra fa tsy manana hery tsy manana hery izy anoherana anazy satria le orinasa zany io mampiasa vola dia nefa ny orinasa io anisan'ny
atsona foana koa mamampandeha ny rafim-panjakana sy ny rafitra sy ny atsony mpitondra foana zany mpitondra iny fotony ary atsony mpitondra aty amin'ny fohy be rehefa misy zavatra ilana azy ohatra ny hoe anangana tobina gendarmerie zao ohatra dia ny orinasa no miantoka azy anangana trano vaovao amin'ny commune ny orinasa no atsony hitantsika tao anatin'ny oronan-tsary fanadihadiana ihany moa zay zavatra andresahany nadiady eo zay fa manitikitika tany fotony nareo maro be ny fitarainan'ireo olona zay nataonareo anatin'ny oronan-tsary fanadihadiana hoe takalonaina ireo olona reo raha iza zava-misy rehetra zay misy ny lalàna fa mety hoe mampisokatra ny amin'ny resaka kolokolo le izy no tsy fanavirariny ve manahoana ny mety ho toy ny antsona ny fitaraina nataon'ireo olona reo mety hisy fiovana azo antenaina ve sa sanatrehan'izany ho lasa tahaka ny hoe antso atahany efitra ve zany ny antson'ireny olona reny mety tsy hisy fiovana mety tsy hisy valiny mafapo efa taonana maro no nisy olana io raha hoan'ny fokotany sahavalana fotsiny zao ohatra ny misy an'le onografita le ndresana teo misy le fianakaviana potika ny tanimbarany potika ny tanimbolony tenenana fotsiny zao ohatra ny le renim-pianakaviana anankiray zao ny tanimbary anankiray eo amin'ny 3 tapitrisa isa-taona eo zany ny vola azony zay zany ny vola miditra anazy isa-taona tamin'ny tanimbariny dia nefany ny vola nanerany orinasa anazy à 10 millions folo tapitrisa ariary dia atsika amin'izany zany hoe mavita masarona ny fiarin'olona ve ny fanonerana misy fatiantokoa zany fatiantoka ray lavaka satria herintaona montsy izy dia mahazo telo tapitrisa ariary ara-bola foana zao resatsika fa raha makany am-paniandrefana manko misy lafiny ara-kolotsaina manahoana no avin'ireo fasana sy toerana manana lanja ara-kolotsaina ireo ohatra satria lasa ara-bola foana ny resakantsika minadaty eo fa misy lafiny ara-kolotsaina izay matetika tsy tamin'io trangana am-paniandrefana io fa saika ny fitrandrahana renakibony tany goavana eto Madagasikara dia mifandona amin'izay lafiny izay koa le resaka le antso anefitra aloha matsapa tena mihitsy nyreo tantsaza hoe tena kamboty velondray amandreny izy zany satria miady mafy ry zareo rehefa tonga teny toerana izahay zany anao fanadihadiana dia tena nyteny mivantana taminay izy hoe izahay sisa no any vaolana hitan' zareo afaka mitondra ny etaetany iny anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana hoe engany mba hoenin'ireo mpitondra any amin'ny fohy be any Antananarivo any Antananarivo any ny antsoantsonay sy ny fangifirianay any maniry raiky amin'ny telopolo ireo fasana zany itsika rehetra samy mahafantatra daholo hoe ohatra ny ahoana ny lanjany sy ny tombony zany fasana zany any amin'ny faritra atsimo any raiky amin'ny telopolo zany ireo fasana izay tsy maintsy horavana zany satria mandalo ao ambanin'ireo fasana ireo lay arena le grafita zany dia hatramin'izao moa zany hatramin'ny alany an-tany mbola samy mifampiziroziry eo satria zany tena tsy manaiky mihitsy zany le ponina hoe ny fasanay dia tsy azo kitihana zany ninonina misy resaka moa anatin'le horonan-tsary hoe mandoa ray lavitrisa ariary isaky ny fasana fa tena nyteny le sefokotany hoe tsy anaiky izahay na inona na menao vola amin'ny gony ary zay ary raha omby satria ny omby ny tena tsy manaiky zareo na hoe amena omby na amena inona na amena inona fa ny fantatra zareo afaka mitrandraka ianareo fa lavitra ny fasanay ary tsy mandrava ny fasana zany hoe tsy manohitra n'ilay sy ny fitrandrahana ny olona ny fotony fa tokony ho voaady zany soatoavina rehetrarehetra zay raha hoan'ny any amin'ny commune any maniry fa nany ao sahavalana koa raha nge tsy manohatra tsy manohatra ny ao zany fa mijery kosa fa mangataka kosa hoe mba jereo fa misy fahasimbana ny sehampiarinay fa matetika koa na ady any zavatra misy rehefa nytanina ny tompona ndraikitra amin'ireny sehatry ny fitrandrahana ireny dia miteny hoe misy karazana endrim-panararotana ataon'ny tatsahana ny mponina manodidina ao anatin'ilay fangatahana an'ilay onitra mitombona ve zay hita fototra ve zay nandritra ny fanadihadiana nataonareo izay dia miverina any amin'le resakantsika sy fahatra amin'ny voalohany hoe hatreo amin'ilay consultation publique ihany no vita fa raha ohatra ka nytoy foana zany ny fifampiresahana dia voavaza olan'izay satria na ny fifanarahana mazava zany zay atrehan'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe ianao
ataontsika hoe Andriamatoa tia ny taninao ny fanarahantsika fa izao ny alohanay aminao amin'io eo ny tompony andraiki-panjakana dia samy miara-manao sony raha tsy misy ny fanarahana an'io to dia miditra ny tsehatra avy hatrany ny tompony andraiki-panjakana amin'ny teny hoe tsy araky ny fanarahana le izy fa tsy misy zay zavatra izay. Sotra betsaka ny Nadia raha sitraka Nadia andeha aloha ary todika kely amin'ny fijeriny manam-pahaizana manokana amin'ity resaka fitrandrahana sy ny olona manana traikefintsika. Andriamatoa Hugues Radjonson mpahay-toekarena sady filohan'ny tahala sy mibekevitra no nasainay hitondra ny hevitra sy ny fijeriny eo anatrehan'ity fanadihadiana izay totosaindry Nadia Raomanalina ity. Setrakantsika dia hoarahantsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy izay faneho-kevitra sy point d'éclairage na fanazavana avy amin'izay. Amiko aloha zany aloha tokony hiverina amin'ny hoe inona le lalàna fototra. Ny tsara ho fantatry ny olona zany hoe ao anatin'ny didy aman-dalàna mirakitra ny otrikariana ambanin'ny tany dia ny fanjakana no tompony eo na ny firenena ray manontolo zany no tompon'ny otrikariana ambanin'ny tany eo. Tsy an'ny faritra eo, tsy an'ny fokontany eo fa an'ny firenena malagasy. Fa roa manarakaraka an'izany dia zao hoe ny otrikariana ambanin'ny tany zany no manana ny lara-pahamehana amin'ny azo lazaina hoe ny zavatra rehetrarehetra atao. Dia tsara ho fantatry ny olona zany fa hoe raha ohatra raha hoe misy ny tranonao dia hoe ao anatin'ny fitrandrahana io dia azo le entreprise mahazo an'le fahazon-dalana mitrandraka ny mandrava ny tranonao. Dia io le fetraka eny amin'ny olona io dia matetika mahatonga olana eo amin'ny fanjakana sy ny olona. Le fanalana an'ireo olana ireo zany ny tena zavatra faran'izay ngeza indrindra ao anatin'le ataon'zareo hoe étude d'impact environnemental. Tena le fiainan'le olona zay ao amin'le toeram-pitrandrahana mihitsy zany no tsy maintsy jerena tsara ary ny fetraka an'izany eo amin'ny asa mandrarahan'ny olona, eo amin'ny kolotsaina, eo amin'ny fomba mampanao, eo amin'ny rehetrarehetra zany tsy maintsy jerena le izy. Rehefa manome ny fanapahan-kevitra hoe azo trandrahana, décision d'exploitation, dia ny zavatra voalohany indrindra dia tena fantatra mazava hoe zao ny fetraka eny amin'le vahoaka eo, zao ny fetraka eny amin'ny firenena satria nao miteny le izy tao, zao ny fetraka eny amin'le olona eo, zao ny fetraka eny amin'ny faritra misy an'io le fitrandrahana eo, zao ny any amin'ny commune, zao ny any amin'ny firenena ray manontolo. Ny gouvernement ray manontolo zany no tokony mandray andraikitrao hoe rehefa manangana sekoly le olona dia izy amin'ny ministère fanabeazana. Misy ve teti-bola any amin'ny ministère ny fanabeazana ao amin'io mifanaraka amin'io le fanangana sekoly io, fa io zany tena le politika no tsy misy. Dia rehefa tsy misy le politika dia mazava ho azy zany fa le orinasa zany no mandeha lasa misolo ny fitondram-panjakana amin'ny fandaniana rehetrarehetra. Isaorana betsaka Andriamatoa Hugues Radjonson nitondra ny fanazavana mahakasika an'ireo teboka izay atao hoe nanitikitika antsika. Amarantsika Nadia Raomanalina hiverenako foana le izy. Mbola tsy nahazoana valiny hatreto. Inona ilay fanontaniana hiverina io manandanja tena goavana nandrasanareo tao anatin'ny fanadihadiana iny kanefa noho izay antony rehetra fa nisavazavana teo izay dia tsy nahazoana valiny tao anatin'ny fanadihadiana. Fanadihadiana roa no notosaina tao anatin'ny ho an'ny marina amin'ny resaka fitrandrahana grafity. Ny voalohany mikasika an'ilay resaka zon'olombelona teo izay hoe lasa takalonaina ny tatsaha, dia ny faharoa mikasika ny tamberin'andraikitra.
dia le voalohany moa zany momba le takalonany iny a ny rahantsika teo hitantsika teo anatin'le fanadihadiana hoe naniry izahay niona teo amin'ny tompony andraikitry ny orinasa anankiray tany maniry izay mitrandraka any maniry ahafahany mahafantatra hoe ahoana ny hoavin'ireo reo fasan'ireo zany izay manan-danja amin'ny fiainan'ireo tanjasy reo mponina amin'iny faritra iny tsy nahazo valiny mahafa-po zay satria tsy nanana fotoana ary tsy nahazo fotoana zany nionana sy nanaovana interview an'ireo tompony andraikitra ny orinasa. Ny fanadihadiana faharoa mikasika an'ilay grafita zany a resaka tambirina andraikitra dia misy tena kolikoly azo lazaina hoe kolikoly mihitsy tamin'ny tao amin'ny district amin'ny Brickaville izay nataon'ny ben'ny tanàna zany Amperinasa. Dia rehefa niantso ny tena Anivon'ny Bianco izahay dia niaiky ny teo Anivon'ny Bianco hoe tena misy tokoa ilay raharaha efa ity aminay ilay raharaha fa tsy azonay tenenina anareo manahoana ny toy ary tsy azonareo tenenina ihany hoe inona ny zavatra mitranga amin'ilay izy. Tsy nahazoana Tsipriana. Tsy nahazoana Tsipriana zany fa dia niaiky fotsiny. Farafaratsiny aloha azo ny fanamafisana avy amin'ny Bianco misy ilay tranga. Fa raha naniry zay zany tena naniry mihitsy hoe niona teo niona tamin'ireo tompony andraikitry ny Bianco dia nanontany hoe kolikoly ve ty zavatra ity mba olona tena tompony andraikitra zany no miteny fa tsy hoe itsika zany no manao ny totsika hoe ny conclusion hoe misy marina ny kolikoly tena tompony andraikitra mihitsy no nanamarina hoe misy ny kolikoly izay zany no nandraisanay nandrasanay zany tamin'ny fanadihadiana iny izay tsy nahazahoanay valiny ary nangetaheta ihany moa zany zay fa nijanona fotsiny hatreo zany le orinasa le oronan-tsary fanadihadiana. Eny ary sotrapetsaka ny Nadia mampita fisaorana ho an'ny ekipa teknika ihany koa nanatitosany ireny oronan-tsary ireny. Isaorana be dia be ihany koa Andriamatoa Hugues Rajohnson Pahito Karena filohan'ny Sinibekevitra izay nalaiky nitondra fanazavana n'ireo teboka samihafa mahakasika ity oronan-tsary fanadihadiana ity. Isaorana toy izay nareo mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny dindinika niarahana tamin'ny Nadia Rahony manalina teto tapitra ny fiarahantsika mandra-piona tompoko.